mpitsara miisa efatra eo nivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo no nahato tamin'ny asany herinandro lasa teo noho ny tsy fanarahan-dalàna raha nitatitra avy eo amin'ny ministeran'ny FITSARANA hiakatra. Eo anolohan'ny filan-kevitry ny fitsipimpifehezana kosa izy ireo afaka enim-bolana handinihana ny momba azy. Raha nitatitra hatrany manoloana izany anatanteraka androm-panehoam-pahatezerana ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara raha ampitso talata ho fanoherana ny fampiatoana ireo mpitsara ireo araka ny tapaky ny fivoriam-betsy ara-potoana. Androany izay nataon'izy ireo efa nisy ihany koa ny fangatahana fanafoanana izany fampiatoana ireo mpitsara ireo izay nataon'ireo teo anolohan'ny filan-kevim-panjakana. Tsy misy inona ny FAMATSIANA-vary eto Madagasikara, Ampy hiatrehana ny maitso ahitra ny tahirim-bary misy amin'izao fotoan'izao raha nambaran'ny ministeran'ny fampiroborobona ny indostria sy ny varotra. Manana tahiry 5,7 taona isika amin'izao raha nambaran'izy Zanakoto, talay jeneraly ny varotra ary mbola ho tonga amin'ity volana Novambra ity sy ny volana Desambra ho avy io ihany koa ireo vary 7,7 taona izay nafaran'i Madagasikara. Ny vidiny kosa no mety ho samy manana ny azy ny faritra noho ny fandaniana izay samihafa. Na izany azy nefa dia midina eny fotony manaraha-maso ny FITSARANA sy ny vidin'izany ny eo ministera mba hisoroana ny fanaraha-maso mandritra ny fotoan'ny maitso ahitra raha ny nambaran'ny hatrany. Platsaka tritrapo 50 miasa sy misehatra amin'ny tontolon'ny fahasalamana avy amin'ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Médecins de l'Océan Indien na ny MOI no handray an-tanana sy hanome fitsaboana olona manodidina ny iray alina anetolan'ny aro sy any amin'ny commune manodidina manomboka ny 30 Novambra ho avy izao hatramin'ny 12 Novambra. Ahitana mpandidy, mpitsabo fo, mpitsabo maso, dokotera nify sy mpanao solonify, mpitsabo ny atikibo, mpanao fitarafana, manampahaizana amin'ny ekografia, mpitsabo ankizy, mpitsabo aretina ankapobeny ireo platsaka tsitrapo ireo izay manatotosa ny hetsika fa 70 atao amin'ity fikambanana ity aty Madagasikara. Tany Ambovimbe no natao tamin'ny volana May lasa teo ny hetsika fa 20 ny fikambanana MOI. Trozona iray milanja 5 taona ny fefika atao amin'ny sisin-dranomasina Ampasindava district Nosy be. Ny alahady lasa teo, trozona mbola tanora izy ity raha ny tomban'ny ministeran'ny sy ny HARENA manga. Tsy fantatra mazava ny antony nahatonga ny fahafatesany, tsy nahita naratra ny vatany na pirofo hafa. Raha ny fitsarana nataon'ny teknisianina, tombanan'ny ministeran'ny vokatry ny désorientation sonore no nahatonga ny fahafatesan'ity trozona ity. Nanamafy ny ekipany eo amin'ny faritra Nosy ny ministeran'ny rano ny fidiovana ary ny fanadiovana mba hanara-maso ny tetik'asa pipeline Vaovao. Ny ao mandrare sampona kosa dia ho ampiandrasana ireo fitaovana nafarana avy any ivelany ho fanohizana ny asa amin'izao raha nitatitra avy eo ministeran'ny rano ny fidiovana ary ny fanadiovana. Ny tetik'asa Vaovao dia tetik'asa famahana ny olana FAMATSIAN-DRANO any atsimo Madagasikara amin'ny alalan'ny fantsona lehibe. Tanàna 70 ao amin'ny faritra Nosy sy tanàna 20 ao amin'ny faritra Androy no isitraka izany. Ny faran'ny herinandro teo moa no nidina tany taolany aro hijery ny fandrosoan'ny asa ny ministran-drano lalaina Andriana Melasoa.